Mazava finaritra tompoko kilasy, tompoko vavy azy toerana trany ny oram-baratra ka trany amin'ny zomany manerana nosy ary betsaka kokoa ny rotsakorana ny amin'ny faritra atsimony Madagasikara iny hiverina isavana miandalana kosa ny andro any amin'ny farany herinandro any. Mila mitandrina mafina tsy miandrika mihitsy ny mpampiasa ranomasina ny any Sambrano sy ny any amin'iny morontsiraka atsimony Madagasikara ray manontolo iny. Fa raha hoandro pitsy maraina ary dia anjovona ny andro ary mety hoarahana orana tandrifindrahona ny faritany Atsirana ny torazana koa ny faritany Tomasina ny faritry Sofia sy ny Afotany ray manontolo iny. Hifandimby kosa andrahona sy ny masoandro ho an'ny faritra sisy. Raha hoan'ny hariva kosa indray dia tsy misy fiovana zany hoe mbola hitohy hatrany ny oram-baratra manerana ny Madagasikara. Isy fidinany kosa ny maripana ambony indrindra noho ny orana tsy akato fa raha ny ambany indrindra ho andram-pitsina sy tsika resaka dia 20 degré celsius hitantsika tsy afaka nakaratra. 20 degré celsius eo kosa ho antsika eto Analamanga. Ny maripana ambony indrindra kosa indray ary dia 13 degré celsius hitantsika ny Antsohiha Torazanakona ny Antsiranana Mahajanga sy Maheva-tanàna ary Morondava. Ny faritry ny Afotany kosa dia amin'ny 12 ka hatramin'ny 17 degré celsius. Tizantsika kosa ary amin'ny mety ho toetry ny andro amin'ireo tanàn-dehibe sy nosy manodidina. Andrahoana ny andro ny any Paris, Milan, Nairobi. Anaorana tandrifindrahona kosa ny any Johannesburg sy Bangkok. Dia mbola anaorana tandrifindrahona ihany koa ny any Seychelles fa mety ho araha ikotrika izany ny any Comores. Andrahoana kosa ny andro ny any Maurice ary Balika be masoandro any La Réunion. Dia toizay ny meteo antsika ho an'ny androany ankasitrany fiainana tsy misaraka taminay hatramin'ny farany fandarana. Veloma tompoko.